Fatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Ory iray ny fahazavana tsy miletika, avy izahay mitondra ny fisaorana. Aloky ny fasana no nipetrahanay, kanefa andro no nasolonao ny alina. Zany hira sy kapiterana zany no asandratra sy anomezanay voninahitra ny anaranao ilay tompon'ny tompo sy mpanjakany mpanjaka amin'ity maraina ity. Mankasitraka anao, mioby anao, mitsoka anao, manome voninahitra ny anaranao, miakohaka manoloana ny fahalebiazanao sy ny fahefanao reto olona namindranao fo amin'ity maraina ity. Misaotra indrindra Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masino, fa noho ny famindraponao mbola navelonay natrapo amin'izay tsiraray avy. Izany no mahatonga anay hiazakazaka manoloana ny seza fiandriananao, araka ny teninao izay manantona tsy mba ho laviko mihitsy. Miarabanao ampanetreniteny izay manoroka ny tongotra ao masina, ilay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Raisoanitra kasitrahanao ny fiderana sy fankalazana tolotra ianao. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra. Haidinao aminay tsiraray avy ara Jesosy ilay fanahinao masina, ilay fanahinao feno fahendrena, mba hahaizanay mitondra tena eo anatrehanao ka manatanteraka ny sitraponao, indrindra ankatoa ny teninao sy ny hafatrao izay homenao anay amin'ny alalan'ny izao vatsim-panahy izao. Dia mitenena mandrakariva Jesosy amin'ny alalan'ny mpanomponao izay nofinidinao mba hitondra izany hafatra izany. Atolotra ianao kosa ny dera sy ny hajaran'ny voninahitra. Anao hatramin'ny taloha indrindra izany ka mbola manao mandrakizay. Alleluia. Amen. Manonona ny fiadanana sy ny fahasoavana amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy Tompo ho antsika tsiraray avy amin'ity maraina ity. Ampifaliana sy ampitiavana mandrakariva no azahoako miatrano ao amin'ny tokantrano izay misy antsika amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Ny tenin'Andriamanitra anorenantsika izany vatsim-panahy izany teo amin'ny filazaony tsara ny Mattio 7:20 ka ny 9:20. Matthieu chapitre 28, Matthieu chapitre 11, verset 28. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mankanesa dia amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Zany tenin'Andriamanitra izany dia teny efa hainy atao hoe kristianina maro tsy anjerina mikipy azany maso. Androany ny tompo dia manasa antsika tsiraray avy hanantona azy akeo anatrehany, satria fantany fa miasa fatratra isika tsiraray avy. Hitany ireo entana mavesatra izay entintsika tsiraray avy. Ny fanontaniana mipetraka nefa dia hoe inona tokoa moa no mahatonga antsika hiasa fatratra? Valiteny maro samihafa no azo avaly izany. Miasa fatratra ny olona iray amin'ny fanatanterahany ny asan'Andriamanitra. Miasa fatratra ny olona anankiray amin'ny fanatanterahany ny asa fivelomany sy ny fitadiavany. Miasa fatratra ny olona anankiray na ny ankizy na ny tanora iray amin'ny fianarany, ary miasa fatratra ny olona anankiray amin'ny fanatanterahany ireo adida aman'andraikitra eo anivon'ny tokantranony. Dia mbola misy valiteny maro azontsika anampiana izany, fa santionany fotsiny ireo voalaza ireo ny antony mahatonga ny olona anankiray miasa fatratra.
miasa fatratra koa nefa ny olona anankiray amin'ny fanatanterahany ny sitrapony nofony sy ny fanaovany izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ao anatin'izany asa sy ataontsika hoe fiasana fatratra izany dia mazava ho azy fa misy ny entana mavesatra hoentina. Ny entana mavesatra izay hoentintsika dia ny fanatanterantsika ireo zavatra rehetra izay voalaza ireo. Ny zavatra marina nefa tsy azontsika lavina mahatonga ny entantsika mavesatra dia satria isika tsiraray avy mandeha amin'ny herin'ny saintsika, mandeha amin'ny herin'ny fahalalantsika, mandeha amin'ny traikefa fa tsy mba mandeha amin'ny fitarian'ny fanahy masina. Noho izany dia mavesatra ny entana izay hoentintsika. Indrindra koa tsy azo adinoina dia mavesatra ny entan'ny olona anankiray satria voazioga ny fahotana, voazioga ny fahazaran-dratsy ary voazioga ny fahafinaretana sy ny fahadalana izay ankafiziny nefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Androany Jesosy dia manasa antsika tsiraray avy. Asa inona amin'ireo izay voalaza ireo re mahatonga antsika hiasa fatratra? Asa inona amin'ireo izay voalaza ireo no mahatonga antsika mavesatra entana? Androany Jesosy te hanome ny tsiraray avy ny fitsaharana. Antsarantsika ny misafidy na handray izany fitsaharana avy amin'ny Jesosy izany itsika, na koa mbola hiasa fatratra sy hitondra izay enta mavesatra ka tsy hananantsika fitsaharana. Izany indrindra no mahatonga antsika handray ny lohahevitra amin'ity maraina ity amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao manao hoe: Jesosy io, inty aho manantona anao. Jesosy io, inty aho manantona anao. Manantona anao a Jesosy amin'ny maha izao. Ianao Jesosy no miantso sy manasa anay hoe manatona ahy satria fantatrao fa amin'ny maha izay anay izao dia tianao izahay hanantona anao sy akeo eo anatrehanao. Tianao izay Jesosy ny havaozinao, amboarinao, hotefenao satria izay no nanoloranao ny ainao teo ambony hazo fijaliana. Hitanao Jesosy ny fisalasalanay. Hitanao Jesosy ny tahotra, ovitra, ny fahamenarana manoloana ireo adalanay sy ny fahotanay. Kanefa manatsotra ny tananao ianao Jesosy mba handray anay ka hanatonanay anao amin'izao fahalotonay izao. Jesosy eo aminao rery ihany, ary ianao rery ihany no afaka hanatonanay amin'izao fahalotonay izao. Ny tianao Jesosy dia ny fahatsoranay sy ny fanamboranay, ny filazanay izay rehetra mavesatra sy izay rehetra antony mahatonga anay hiasa fatratra. Fantatrao Jesosy ny momba anay manontolo hatramin'ny nahatonga anay teto ambonin'ny tany
hatramin'izao fotoana sy ora izao. Tsy misy miafina aminao, mianjaanja eo anatrehanao. Hitanao avokoa Jesosy izay rehetra mamatotra anay sy izay rehetra zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ka akafizinay. Fantatrao avokoa Jesosy ireo zavatra manintona anay eto amin'izao tontolo izao sy eo amin'ny fiainanay. Ary izay mety eritreretinay aza fa afeninay sy koboninay ao anatin'ny mangingina tsy ho hitan'ny manodidina anay, dia hazavainao ary taratr'ilay tara-pahazavanao. Izany Jesosy no anatonanay ianao ka amelaranay, hanamboranay izay antsipirian'ny fiainanay. Ary fantatray Jesosy fa eo aminao no afaka ametrahanay ny entanay mavesatra rehetra, indrindra ireo fahotana sy fahadalana ary ny fahazaran-dratsy. Ireny rehetrarehetreny mantsy Jesosy no mahatonga anay hiasa fatratra sy havesatretana. Jesosy io, tsy te hijanona intsony amin'ny izao mahizay anay izao izahay. Tsy te hijanona intsony anatin'ny fahotana sy ny fahadalana izahay. Tsy te hiaina intsony ao anatin'ny fahafinaretana izao tontolo izao izahay. Vonjeo izay Jesosy io. Ravaravao sy motsamotsany avokoa amin'ilay tananao feno olatra izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao eo amin'ny lafim-piainanay. Dia avaozy izahay, amboary izahay, tefitefeo mba hitovy endrika aminao. Andriamanitra, ovay ny fiainanay mba ho tena mpanomponao izahay tsiraray avy, mpanompo mendrika ny anaranao ary mpanompo tena hitovy tahaka anao. Tsy tanteraka izany Jesosy raha tsy fenoan'ilay fitiavanao ny fonay sy ny fiainanay. Tsapanay mantsy fa efa ela no nanirianao anay mba hanam-pitiavana tahaka anao ary hanana fiainana tahaka anao. Ianao Jesosy no lay tsara indrindra sady mpanao ny tsara. Koa manomboka amin'ity andro ity izay tsiraray avy. Dia aza vela hijanona intsony na hiaina intsony amin'ny fiainana tsy mifanaraka amin'ny sitraponao Jesosy. Fa atao voarikoriko-pahotana izahay ka handany filan'ny nofo sy ny filan'ny izao tontolo izao. Jesosy io, ianao no hatononay amin'ity andro ity ary hampianaro izay handadilady mandrakariva iakohaka eo anatrehanao ka hanana tahotra anao. Tsy ho fombafomba ivelany fotsiny fa tena hiainanay tanteraka izany mba hahatonga anay olom-baovao ao aminao. Dia atsiarovanay Jesosy lay teninao voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 9:5-7 manao hoe: hoy Jesosy taminy, izao no mofinaina izay manantona tsy mba honona, ary izay mino ahy tsy mba angetaeta intsony. Aok'izay tsiraray avy raha
tsy honona na angetaeta ny filany zao tontolo zao sy ny filany ty nofinay ty, fa ampianaro zay Jesosy hanantona anao de ho vokisanao ny fahavelomana ara-panahy ka manaraka ho azy ny ho an'ity nofinay ty, de ho tanteraka aminay tokoa ny Jesosy ny teninao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao no anome anareo ny fitsarana. Vavaka isika. Jesosy malalo, eninao sy hitanao avokoa Jesosy ny vavaka rehetra zay nasandratray sy ny tononkira, mpifonana, mpivalozana teo anatrehanao. Hitanao avokoa Jesosy ny asa fatratra sy ny tamavesatra entin'ireo mpanomponao sy ireo kristiana zay mihaino zao vatsim-panahy izao. Azavao amin'ny alalan'ny fanainao masina raha Jesosy ny tsiraray avy, ahafantatra ny antony mahatonga azy asa fatratra sy mavesatretana. Anio ianao de te hanafaka, anio ianao de te hanavao, anio ianao de te hanamboatra, aoka ny tsiraray avy. Hety ho amboarinao sy ho avosinao, de ho tonga olom-baovao ao aminao, ka ahatsiaro ilay fitiavanao faratampony indrindra natolotrao indray mandeha monja teo ambony hazo fijaliana. Ka ny andro sisa iainanay dia hanananay tahotra anao, hahatonga anay hanatanteraka ny sitraponao, dia hazahoan'ny tsiraray avy fitsarana ao aminao Kristy Jesosy. Raiso ny tsodrano izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Hoy Jesosy, izay mino ahy de hisy ony rano velona hiboboka avy ao an-kibony. Amen.